Mahafaly ny radio Don Bosco ny manolotra anao ilay mitantara indray miseho nosoratan'ny Dina. Nampitondraina ny lohateny hoe tsy eloko ny zanany. Kolalaovin'ny Vantsoa, Sinezy, Niravo, Faly, Onimiantanirina miaraka amin'ny José François. Nandray feo Tovy Razana Mamonjy, Nana Totosa, Bruno Rakoto Malala. Mba mahampy izany orana izany. Efa ho atin'ny ray latsaka izay ny lofako teto. Ny andro anefa ity mandrosoa alina ihany. No taona efa tsy maintsy atosika fa maty. Mbola aiza moa dia tsy adana. Ny tena nefa dia taraiky ety Tsimbazaza. Ny tebotebo ny dada sy ny eny izay ihany tsy lazaina tsoa. Orana izany tsy ahorana. Tsapako ngolo mihitsy ny pitrena anty. Aleo mitady toerana aloha fa lafa raha rehefa mbola hiato an'izao orambe izao. Tsy misy toerana azo hitapofina sady lara ihany koa ilay miaritra eo izany. Ary vehivavy ny fahitako azy izany. Mba manao inona amin'ny andro alina tiara. Azo hitapofina ihany reto ry tovovavy. Mitady toerana aloha fa nahaina mantsy hatrany fa tsy nahita mihitsy. Fa mbola mady mizelona tokoa ve aloha sa efa matany? Azafady fa izay no voalazako tiako. Malalaka io toerana io e. Mbola mpitovo salama ve aloha e. Niarahaba toko mba natao ihany dia mikitsy aza ny oranako. Fa baraka fa sendan'olona malala fomba. Miheveriko ohatran'ireo saram-babem-baoka fa rehetrany dia vava nefa tsy misy an'izay fanatsafana momba ny fahasalamana. Na misy aza fahazarana eny fa tsy mamaly tsara koa tokony mba manao araba marina vao nanontany. Salama tsara fa misotra. Marina tokoa izany fa ny ankamaroan'olona ankehitriny tsy mahalala ny mahazava-dehibe ny arahaba. Fa modaiza moa ianao. Sao dia mba ray lalana ihany tsika. Izany mbola lavi-podina nefa ny orana tsy mety mitsatra ihany hatramin'izao. Nahatra izay fotoana ny latsahana izay eny tsy adana mody. Izany hoe manofatrano eny avy any ambany vohatra vakina karatra no mantsy ahy dia tonga mba handaty fianarana eny amin'ny université Antananarivo eny. Izany ve? Fa alefa mba mananamana ihany. Za efa raha-kitahotra mihitsy ny hamakivaky irery lalany manakam-bahiny. Manahirana mihitsy ny fanendahana ataondreo jiolahy ao ambany dia ao manko. Malaza fa be mpanan-kandalana hono eo. Tena tsy mahasa mandeha tsy mananamana amin'ny toerana eny amin'ny alina zao mihitsy ny ty vehivavy kely ty. Fa izy aloha ny anaranao raha tsy mahadiso e. Tsy hoe mevy e. Ary mba izany ianao? Faly mahafantatra anao ary meva. Tiavina kosa ny faly mahafantatra anao ihany koa. Iano ary tiavina. Mipetratra ery izany ianao hoe ty arivo sy raha azoko tsara. Any ambany vohatra dona ny ray aman-dreniko. Vitsy ihany koa mantsy no avala eto e. Izany hoe any mahitsy sy mery tosika any mba misy havana. Lavitra loatra ary hoe avy any manentsika makeny akatsoko. Sady vitsy izany olona zaka hipetrahanao mandrapa-vita ny fianaranao izany e. Izay ny ankamaroan'izy ireny e. Oe, andao hiengy amin'izay fa nitsatsatra ny orana. Andao ary. Dia arabaina le loha tonga soa ty an-tanàna indray ahoana? Salama tsara tsy marofo ve? Salama tsara ka fa manao ahoana aloha ianao e? Eo ihany le izy. Ahoana aloha ny fandehan'ny fianaran'ny latany e? Mandeha tsara ka. Nisondro tao kilasy faharoa ary dada. Kosa zao. Afaka tamin'ny fanadinana ka hiala sasatra kely sady hanampy anareo amin'ny asa ty ambanivohitra ty. Tena miarabanao aloha izay. Tafita somatsara dia tombo fahaizany mampahalalana anaka. Tandreny tahaka ny anak'Andriamaso anaka ny fahendrena. Fa ny fahaizana tsy mandala ny fanama olona dia zava-pony. Marina loatra anaka izany tendrainao izany aza donona ny loharano isehoana rehefa mba tafita somatsara ny aorinany. Jereo ihany koa reo havana ty ambany vohatra. Maro amin'ireo mpianatra lasa ambony mantsy manamavona ahitana masoandro sy ny tany ny aviana. Aza matahotra nareo ry dada sy mama fa tsy ataoko toy ny rano tondraka an-damosindrisa ny teninareo. Tsapako nge niezaka maty-matesanareo ahy.
tsy sanatria ririnindasa tsy tsaroana ny zavananahira nefa ny ainantsika teto avadiko eo lehibe ho azy zany ka pejy vovondray ny fiainana ny fahavalo azy moa hotiavinako mainka fa ianareo andray ary fa maninona mangano ano ianao marina tsy mitady latsaka sandramasinao zany fa nana fotoana anao ka ny teko ka mangita fiainanao tamina rivoro dada sy mama mavesatra loatra ka mila tsozaky tena misy zany atao hoe sarangam-piainana sy fiaviana tsy mitovy zany oritiavina aza mitomana ohatran'izao le sy fa lehilahy ny tena tovolahy ohatran'izao ve dia tokony hirotsatra maso ohatran'io mangina zany zanako zany mangina fa ahoana ry tiavina manao fanavakavahambolokotitra angano ny mpiaramianatra sa lazao anay mivady raha misy zavatra tsy zaka fa mbola eto mandrakarivo zay anaka fiantanitana sy mpanoro lalana anao azonao zany mbola tsy mitsatratra amin'izao ny fanavakavahambolokotitra ry dada sy mama hita zany ao arivao rivo-painana mitsokeny amin'ny anjerimanontoleny tsy tiako pika halako tare mpiaramianatra aminao ihany ve mahavita n'izany toetra mamohatra zany ry tiavina raha tsy zany mieritreritra fa misy tovavy tianao any nefa tsy tianao fa zanaka tambanivohitra ianao marina ny teninao ry mama sangy amin'ny ampahany aleo fa ho tantaraka anareo amin'ny endrika ny fiainanao andrenivohitra sy ny tontolon'izany anjerimanontolo zany dia zany ry dada sy mama ny rivo maloto any mahatonga ny tontolo mpiarahamonina io vaendrika ny fisafotofotony ratsy zany toetran'olona zany tena ratsy tsy fampiseho masoandro ny fianarana anaka le zana mafy ny omby mahitsy le lafiny namany nefa misy fotoana ny zavatra rehetra mitody tsy maintsy misy tsara ny ataonao mivaly tsara ratsy ny ataonao mijinja ny ratsy nafafinao ianao hitako mangano any tetomany mihitsy zany zanako zany mba olona tsy matahotra an'Andriamanitra koa zany olona zany ka mampametram-panontaniana ilay tsangany zavatra mahazo an-tiavana mahazo ano everiko fa tsy izy ihany no voany zany fa maro no voany zany any ambadika any roviana raha vao tapitra ny fanavakavahambolokotitra mampirazanana mba isy ny fampandrofony roviana aleo dia omeko hery ny songony haiko ka marina moa zao ry tiavina menonao ary dada zao anaka aza atao mahakivy zany fa fiainana azonao zany ataovy ereto miatsika ny fiainana zany isaonary izy manenjika ko raha tsy misy manenjika mantsy anaka tsy manafaingana ny ahafainganam-pandehanao zany izy reny raha teo aneovina mandrakarivako tandrebo tena tsy hitako izay madilana ho tetenina amin'izany voalazan-drakoto zany ry tiavina na izany aza ampiako ihany hoe tandremo tahaka ny anak'Andriamaso ny fihavanana satria tsy eloko ny zanany zany eny rery dada sy mama mahalalako indrindra tsy ambony valy faty ato anatiko mihitsy ahy asitriko fitiavana sy fandeferana ry atsara-panahy ny etaketraka ato saingy miaro tena kosa rehefa tena napitra ny eko tena marina ianao anaka fa zao ry tiavina aza dinoina fa nobeazina tamin'ny finoana kristianina sy ny sotoavina malagasy ianao anaka fa iloza kely aloha nareo mianaka andeha amitan'ilay asa tsy vitery atsahary aloha mantsy azafady indrindra ka raso ry dada fa mba hiaraka aminao eny ay mba hijery ny fambolena any ako sady fa masaka angamba ny akamaroany voankazo any tiaviny ty koa maka aina aloha ry tiavina fa reraka ny ianao tsy mahatsiaro vizaka mihitsy fenao io mijanona fa vetivety fotsiny any ao fa hitondrako zay misy any ianao tokony mitsotsotra tokoa aloha ianao fa zako aloha andeha karakara sakafo vonoina aloha ilay masira ho an'le zanako tiako mety tsy mihinana n'izany en'izany firangamba ianao any Antananarivo any karakaro milamina ary mama fa za mba andehandeha ihany za nge tsy reraka firy fa mba tiaka rivodrivotra any an-tsahany vita soa ihany tao am-pianarana tafiakatra ho taona faharoa ihany dia mahafiasa ny fianarana sy ny rotorotony akazo eny fa izorana aloha Andriamanitra tamin'ny soana fafiny tsy tokony adinoina ihany koa tiavina le namana tsy nanary tamin'ny sarotra vita aloha ty sasafility fa andeha ankavolany amin'ny mama mba ho alefako any amin'ny tiavina ho maro-pisaorana azy tamin'ny fanampiany Neny Neny aiza ianao zay ataony efitra ato anaka fa vita sahady anga ny asa naseko nataondry mandrosoky ia ie mangina rery ato
dadanareo mantsy lasa nandeha nivoaka any. Ay, fa zao ry neny a. Ahoana ke? Misy resaka tiako lazaina aminao. Raha rotoko amin'izao tsy maha eo antady zao. Inona hono izany resaka izany sao dia mampatahotra e. Resaka momba ny fitiavana sa ahoana? Be voka angandry ity. Mieritreritra ny andeha hanambady sady. Ohatran'ny mampiahiahy mantsy ny tenin'ireo hoe raha rotoko amin'izao tsy maha eo antady zao ko. Tsy misy idirany izany re ry neny a. Ka lazao ary izay tianao ambara fa zavariana amin'ny olakolana eo e. Tsy izany ho afa zao. Tokony mba manome valisoa ny tiavintsika satria tena nanampy be ahy izy tamin'ny fianarana. Fa iza moa izany olona izany ake? Tena sahirana mihitsy raha tsy tiao izy ny fanometanana tamiko a. Tiavin'izay ny anarany. Mpiara-mianatra aminay. Avy any ambanivohitra izy. Ay. Tsy mba roa ny tovolahy jolam-boty eto Tana reny a. Fa manam-pahaizana mampahalalana ao papaindreny izy. Saingy mampalahelo fa sahirana izy eo amin'ny lafiny fivelomana. Zao ry meva. Tsy te handrefa ny telony an'izany tovolahy izany intsony a. Efa natezitra andrainao izany. Tsy manam-bola ho zarazara ipotsiny ho an'izao rehetra izao a. Dia ajanony hatreo ny fiamombana izany. Azadinoina fa masika andrainao a. Andray kosa re ry mamy e. Olona nahitana soa ve dia atao an'izany e. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Ajanoko ankora nga fianarana rehefa tsy anomenao a. Inona tsara ho izany zavatra lazain'ny kialakely ity izany. Teniteny foana. Tsy misangy amin'izany resaka izany ahy e. Ny olona iverinareo fa mitovy saranga aminareo ihany no ampinareo. Nefa roa ny atao hoe olona tsy mendrika na fiteny na fihetsika na fitafy. Averiko tsara ry meva. Tsy ilaiko mifanerasera amin'izany olona izany ho ahy ianao. Mazava izay. Ny aretika mona ane ka tsy mampiomany. Mody kendry ny akavady anao izany tovolahy izany. Tady dio ny tenin'irainao a. Raha tsy fananareo e. Ary aza atao fiatsaram-bela tsy fotsiny koa fandehananareo any am-piangonana. Indray? Tsy avelako vita moro zao fa hijoroako hatramin'ny farany. Aleo tonga eo dada, hiresakitsika. Vonina hiadiny rariny. Ndao fa ho hitantsika eo e. Ohatry marevizaka mihitsy avao tongako. Ny lalana androany koa nisy ihany ny nataony. Ary mity be izany vavahady izany. Mandreraka koa rehefa tsisy mpanampy koa. Ary mivary izy e. Tsy ny angaza ny feona fiara izany. Aloha mihitsy aloha klaksoneko. Nizay dada fa tonga. Aleo vako e. Ina mahavarina anareo ohatranao raha matotia. Tonga eto ambavady eto efa ho 4 minitra ary. Tsy misy mamono misy. Mba moramora ty vavaka ty fa sao dia hovidiana lafo Fa maninona e? Na lasa andrazafim-panampy tato dia tsy fahaizanao mitondra olona ihany. Voanitreritrerina sy fanambaniana lafo zao izy. Ny asa moa amin'izany be dia be tsy lazaina tsony. Aza be ka bary eo no fa isanandro izany eniko foana e. Sy leo ny kidrakidra e. Manahirana fahitana an'izany hatrany na aty hatrany na hatrany ampiasana. Midira ianao e. Ka masaka ve zao sakafo zao raha matoa. Dia nefa manao atsanina mihitsy ato ny kakanako. Lany vatsy. Efa masaka e. Andao hisakafo Romeva. Tsy heninao ve zany antso ataonao zany? Sa mety tsy ao kosa ngamba? O Romeva, tsy sakafo ianao e. Otry, ary tsy mamaly ingizy zany fa aloha jereko ny efitranao mihitsy e. Fa tomaniny zanako. Fa misy ina ry Meva? Tsy rary ny ataonareo ry dada. Tsy maniny Tokony ahevitra ny hafinareo. Raha hoe mandala ny fanahy olona. Ny tolo-tena ho kristianina sy manana ny fahendrena malagasy nareo ka ambadin'io. Tsy mpaminany ary Meva ka fantatra ny sary tiany ataonao a. Fa inona ny zato fifamaliana be tsy mety tapitra ato zato e. Mangatsika ny sakafo fa andao. Miaraka amin'itony vehivavy lehibe be dongotongo ka tena manahirana ka. Tambatambazana ohatry ny zazakely angamba. Mba mandiny fa maty antoko izay ray aman-dreny mampianatra eny amin'ny oniversite ka marina e. Sao tenao ny tokony isaina e. Manina? Tsy tanto ny foko ny vava nataonao tamin'ny tiavina teny Ankatso indry dada. Nanampitrotraka tamin'izany ihany koa mama.
tady diovana hitako fahombiazana ny fanampinana taony. Tomamamy fony tovavy ty. Ay sakafo fa sao dia voafelaky ny tia-maina eo anao ato. Mangina anaka. Tsika hisakafo fa ho hito ihany izany. Tonga azo eto Antananarivo indray ikatoka ny tom-pianarana vaovao. Sambasamba ny araka naka aty izay somamba. Tsy atahorana ho very eto arivo izy aloha satria efa ela mipetrahana teto. Andefa saina lavitra be any izany zanako izany tsy mahita akory nefa za dia mandinika anao tsara eto. Inona mahatonga anao lasa finanao an'izao? Nientsikentsika eto an-drenivohitra eto rery mama. Mahatsiaro ny sedram-piainana ny lalovanao tamin'ny renivohitra Jasiary ty rehefa tonga eto ny fahasamokarana eto. Alao izany ho andro tiavina fa izay avita amin'ny fianarana hatramin'ny farany mpanjinina. Tsy nahatratra ny tanjony izay sy ny dadanao noho izany ataovy izay atotosany ianao. Ndrery mama. Odio. Misy olona izany ry tiavina fa mpandrosoa e. Ho avy e. Ay ve mevy manosoro meva. Aie. Manao anatoko. Salama anaka. Izy ry meva no reniko atsoina hoe Rasoa. Izy kosa no meva mpiara-mianatra aminay ry mama. Dia faly mahafantatra tompoko. Za ihany koa toraka izany. Mahazo toerana ry meva. Andrahoy fomanga tiavina fa sakafo tiany ty tovovavy ty angamba izany any mba tsy fahita ny tandrenivohitra tahaka anareo aty arivo aty ny vomanga, ny saonjo, ny mangazo. Tena mety amiko izany ry mama ny tiavina. Leo any tasireo sakafo vita amin'ny paty ty anga inona ny malaza avy any ambanivolo any? Tsara an'izay tovovavy izany marina. Maharesy lahatra koa ny fomba mampietsiny. Tsy mba miavina fa sary hidrika aoka izany. Maharesaka ny asa mandraharaha tsy misy fetony. Mitady izay mahasoatra any hatrany. Mivoaka maraina, mody hariva, izay ny fiainana any. Izay nge mba nahatonga niakatra ty mba hoe aka-rivotra kely. Marina izany. Mila fialan-tsasatra ihany koa ny fiainana fa tsy dia hoe asa foana. Fa angatadalana angamba misaotra fa nahazo boky no nihinam-bomanga. Voky be tsy misy ohatr'izany mihitsy. Mbola misy any reto tsy laninay mianaka mantsy reto ka ho simba fotsiny. Ao ataovy anatin'iny sachet iny. Hitako fariny izany tiavina. Tsapako tsy mifantoka firy tamin'ny fianarana izy teo. Niova tamin'ny andavanandrom-piainany. Mino fa manan'olana izy. Tsy ilaza mihitsy izy na misy azy izany. Eo antaniko. Tiavina. Fa manan'olana nga tiavina. Varim-bariny izany no fahitako anao androany fa tsy tahaka n'isan'andro. Aiza moa nisy olona tsy hanan'olana izany ry meva fa mba lasalasa saina kely fotsiny Eny marina ny teninao. Saingy mahita fa manana zava-manahirana goavana ianao. Lazao rehefa amponamana ny fampizarany manta sy ny masaka angetsika hatramin'izay. Ary tena tsy harito meva ihany ny atsaiko na dia niezaka nanafina azy tsy aborako amin'izao fa tsy mety. Tsy maintsy hanampy ahy mantsy izy raha mahary fa marary dada nefa efa manome volafolo izy matetika. Miondrika fotsiny anie ianao izany Ny fanontaniana apetrako aminao tsy valianao akory. Ny alahelo tsy ambaravana angeo mizaka ny tompony ny fitenenany tsy manana namana ankoatra ianao aty. Ny fianakaviana lavitra. Sahirana eo nge ianao fa lazao efa miteny azy zay. Azo raisina ihany aloha izany teny meva izany. Aleo ary fa olazaina eto ny zava-misy ka zao ary aleo fa tantaraiko anao ny zava-mahazo Zay hay. Ianao raha ty moa fa misikotra ihany. Izany hoe tsy za loatra moa izany ny aran'ny olana fa hitady. Marary izy amin'izao fotoana izao. Nanomboka oviana izany aretina izany? Dia tsy haiko fa tamin'ny herinandro angambany araka ny voalaza ny mama.
sady tsy tia anankorontana ny saika ihany koa izy. Matahotra ary zareo sao hitarika voka-dratsy amin'ny fianarako ny fahalalako momba an'izany. Mampalahelo izany fitiavana. Anampy anao a mahampinamana antsika. Tsy vitako ny amelanao irery. Andraso. Meko anao ty volo ty mba nampiana amin'ny fitsaboana azy. Reto. Ormeva. Omenao avokoa zany reto vola be reto. Dia tsy misy tambo ny vena sarany. Ento re dia mirary fahasalamana feno an'ny salama. Misaotra indrindra Armeva dia hotain'Andriamanitra ianao ny tomponao mahalosoana izay nataonao tamiko. Kely re iny mameno azy ny foman'olitra. Isaraketsika ka mandra-piona azy dia mirary soa. Eny ary. Mijadona ty amin'ny tany nevinandray aty marina. Ivantany eny amin'ny hôpitaly avy etrany mora eny mantsy ny dada manaraka fitsaboana. Azo lazaina fa mba milamindamina ihany no mponina manana an'ity toeram-pitsaboana ity. Mba nanahoana ary izay dada mahalalako izay. Diavina, salama tsara ve ianao anaka? Salama vatana ary mama fa be tebiteby. Tsy mampilamina amintsika izao zava-manahirana aty antsika izao. Ka mba efa nanahoana tokoa izy eo Efa mba mety tsaratsara amin'ny toe-pahasalamany araka amin'ny filazan'ny dokotera nanomboka ny sakafo izy omaly. Mividy rano-tsiramamy mihitsy anie nandehanako andao hitritsika mianaka fa mangetaheta angamba izay izy. Torendrika be dady zany ry mama. Ao anaty torimaso lanina mihitsy. Jerefa mesona be tsy mahalala izay amboniny tany akory. Efa very toka tamin'ny vakomaly izay. Reraka mafy izy ka ambany dia ambany ny ainy. Omena sakafo sara raha mahatelina roa sotro. Tsy nanantena azy izy fahatsarana ohatran'izao tsony. Isaorana an'Andriamanitra ny zavadretra ary mama. Vokatry ny fitahiny sy ny fahasoavany mbola mato izao antsika. Marina izany sy tiavina. Oay, taitra izy izany. Marina. Manahoana ny fahasalamanao izay ry dada? Manao dada? Manahoana tiavina. Itonga ianao anaka. Saika tsy hitanao tsony ako. Tsy nieritreritry ny ho velona tsony indrainao. Aza manao an'izany ry dada. Azo lazaina mba efa tsara kosa lesy aloha ny toe-pahasalamako indrindra amintsika miresaka izao moko. Tokony tsy nandeha nakatingela izao zao dia tapaka ny fianarana lahy. Za efa tsy maninona loatra letsy. Fa hoana aloha ry mama. Azo resahana ve izy io aloha sao mbola reraka mantsy? Afaka miresaka izy fa mila makaina maharitraritra izay vao miasa raha araka ny volazan'ny dokotera teo. Tsy mihinana sakafo mahery sy mafy ihany koa. Ary tsy maintsy laniana hatramin'ny farany ny fanafody mba ho fongotra hatramin'ny farany io aretina io Fa oviana moa izany tokony hivoaka ny hôpitaly dady? Ody mihitsy kelikely eo fa io makomana andamy manentana zao kosa. Janiko amin'izay ty fa mirena andesony ty fa torovana be izany saiko izany ka. Naharitraritra ihany izay fotoana ny anarako teto izay. Mba nanahoana ary izay fahasalamana indray ny tiavina. Andro vitsivitsy izay nahatongavana hitany nefa dia tsy nandrenesam-baovao hatramin'izao. Dia ampiditra fahana angamba dia antso azy ka. Neny ao? Andeha voaka vetivety azy elany ary ho bedindrainao any ianao raha mipetraka elany Fa hoaiza hoana izay zanako izay vita nga ny fianarana? Hoay, dada nga ahoana? Efa nilamina momba an'izany. Hay tsara ny lesona ka. Ay, ka mandehana ary. Mba ataonao araka ny tokony ho izy ve raha matoa ny fanaraha-maso ny fiainan'iny tovavy iny hitako ohatry ny vary mba harina sy miasa saina izy zao tato atoko. Dia tena mitovy fijeritsika Fa ahoana ka? Tsapako izany nefa tsy olana momba ny fitiavana ny manjo azy raha ny fahalalako azy. Zany ve? Mety eritreritra an'izany mantsy tsika amin'ny mahatanora azy. Tsy olana goavana izany Tena olona manao kilabao ianao izany mba raiso ny adidy amanandraikitrao Randrina tovavy izy ka anjaranao ny manara-maso ny fiainany ary tady dio sarotra ange mitaiza zazavavy.
aleo savaiko mba amin'ny telefony fa tsy matiko loatra zavatra mahazo amevy zao e. Aiza veka sakafo aza indraindray tsy hohaninako. Afaka miantso antiavina fa mbola ato ry dada sy neny. Tsy tafaresaka firy ihany koa moa izay teo fa faible ny bateria ny telefoniny. Tena indromba fa dia tapaka. Mandefa afatra izy rehefa avy manolo bateria ony. Io fa tonga sady. Aleo vakina. Salama. Mba antsoy fa tsy misy fahana azafady. Aty ambany vohitra mantsy zao. Aleo mivokany atsimotrano any e. Ahita loza mitady teto marina. Tena aleo malina tsara. Jery hoe tia meva fa verivery sainy izany. Mandinika zavatra ohatry ny lalina be izany mihitsy izy. Ao fa mody atsoky rahako amanarana aloha. Ormeva! Ahoana izay ry dada? Fa iny tia maritaitaitra anao e. Mandeha nange manao rano anaovana dite fa lany le tato anaty termosy e. Eny dada. Avy eo izay ataoko fa andeha hividiko vetivety aloha. Lasa ihany izy. Ary aleo angarangaraniko eto ambaravaraka ileo tsy aliansy atao. Iny ny fanandehany atsimotrano. Dia nijanony amin'ny sisy tamboho io. Dia anao iny naony. Ary miantso olona amin'ny telefona izy izany. Tena misy zavatra kobonikala kely ty fahafininy. Marina e. Iny fanody. Atsafaika ao vetrany na vao tafiditra eo. Mba omeko ty kely any aloha fa ohatra manaikitra izany vavoniko izany. Tena mitaky ny aretim-bavony fa tara ihany koa ny sakafo. Ka tsy mivongy ery dady raha liva mpivarotra épicerie dia tsy nahita e. Niezaka nitady akondro ihany fa tsy nisy azo nentina. Loha be daholo izay amidy eny amoron-dalana. Sy tena janoko fa za ve dia hitady aretina. Zany lainga tsara lahatra tao amin'ity tovavy ity. Ny marina mitavozavoza marina tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra ny fitenenana izay. Nefa na izany aza za tsy azonao midy amin'izany e. Aleo ekena fotsiny aloha fa osa vaiky amin'ny telefona io avy eo. Nampalahelo izany ny zanako. Ao fa hitondrako gote be dehibe rehefa manaraka e. Misaotra tata malalako. Andeha manano le rano aloha. Enda ho ary e. Apetraka tamboly latabatra eto ty finday ity aloha fa dia ho maty ny rano any. Ataoko fa tsy antso eo tiavina ka. Tsy manana fahanara teo izy. Io fa eo ambony latabatra iny finday ny mefa. Alaiky moramora mba ahafantarako ny ao anatiny. Manderaka azy zany a. SMS re zany. Ataoko mahalala ny anarako kiala ratsy iny. Tsy mividy izay fitafiana izy fa ho zaraina ny olona fotsiny vola. Meva, mandeha anaty ianao aloha e. Mahafantatra ny anarako anao androany. Fa ahoana ry dada? Toy ny biby anaikitra mihitsy ny endrika eo izany e. Marina tsy mampiorokoditra fa romotra loatra ianao. Matahotra marina. Raha isy fekibo amin'ny pataloha miantony io fa mahazo amiko ianao androany. Fa baraka ny vola nampianarina antony hatramin'izay elizay. Tsy akan'izany a. Alay vo e. Aza vao le mahavinitra anao fa tsy ampiaranao ny herintsandrina ohatran'izao ahy e. Sahala amin'ireny ombo masika ireny. Mbola mahay miresaka eo ihany. Ampanginy vavy io fa voafelaka eo Fa ino ny zao kitabatonareo zao ry izy mianaka. Mandreraka e. Mba atovy moramora ihany rehefa mandrian'ny fifamalianareo daholo inge hatramin'ny olona ny alatrano ahy. Vola omeny an'izany tiavina izany mahatezitra eto ronolo a. Tovavy mpamitadray aman-dreny. Ino izany? Vola tsy mipaosy angany a? Mba olona marary any amin'ny hôpitaly no meko an'izany inge. Raha iny tiavina. Namako tena namako raha teo izy. Manampy amin'ny fianarana ny zanak'io olona io. Tsara ho fantatrareo fa tsy mety ny olon'olona eny amin'ny université raha teo tafita. Fototry ny fahombiazana eny ny fifandraisana amin'ny namana mahay nefa mahatoky amin'ny fahendrena. Noho izany dia tsy mifanary amora sy sarotra. Mandeha any ianao rangaty mialany a. Tsy mahazaka ny herintsandronao kosa ny zanako raha mieritreritra ny ianao an'izany ianao a. Ora avitra eto ny adosika roa. Hoko tsy randrina. Lasa koa e. Ataovy izay mety aminareo. Zao ny teniko a. Aza mitara indray namiko rehefa misy fahavoazana any ambadika any. Efa miteny azy zay a. Fa izay andro mefa ny dadanao a. Efa manondro amin'ny valoralina zao ny famantaranandro nefa mbola tsy tonga ihany izy. Eny tokoa ary mama.
isan'andro nefa dia mody aloha foana izy fa androany mahagaga mihitsy. Nefa tsy atao mahagaga izany e. Ahoana ry meva? Mbola te hanaraka ny revon'ny tanora izy. Eno efa misy miantsoantso any ivelany any. Ka irandriny izany ry meva. Mamo anie izany feoan'izany e. Menomenona any am-bavahady any. Tokony hitondrana lano fa maizim-bolana ny andro. Tsy ho voavahany io vavahady io. Efa nidiko mantsy. Za tsy andeha hoany fa aleo izy hoany e. Sitraponiny azy. Misotro nefa tsy mahalala ny antoniny. Aleo reo jereko na dia mankahala azy. Raiky foana izy na manao ahoana na manao ahoana. Tena mamo ako halala nitoka boboka be. Fa rahafolaritra aloha le fety le araka tamin'ny mpiara-miasa. Tsara ihany koa tsy nitondrako fiara andreo fa saika lalahira zay ihany e. Ozy ary zay ary zaliby zany vavahady zany. Mandrosoa ty ianao fa aza manala baratena any ivelany any e. Ka tsy hitako hoe sekre an'ity vavahady ty e. Efa landany 4 minitra azy zao namo azy teny foana. Zay misaotra. Ary tsapako tokoa fa mananjanaka ny tena. Tsy mba manary amin'ny sarotra aloha hoe va faridady. Mamy tokoa ianao. Tena be resaka. Mandrosoa ohatrano e. Ero a. Arary amin'ny tiandro mangatsiakitika ianao dady e. Ny akanjo batsy hoe nariana izy. Aiza zao ny akanjo banao? Mampieritreritra fa manahary lamba mihitsy e. Tsy mila anao miditra ato an-trano ato rangaty Tsy vita nefa mpandrahoana fa mbola manao adalana ohatran'izao ihany. Tsy misy dikany. Sady olona mba natao modely nefa tsy rengetra pozinao e. Tsy ditra zao fa revo madama. Efa isan'andro. Mbola nalalala azy kely niaraka tamin'ny miasa fira ary ty. Zao a, tiako nareo mianaka. Indrindra fa imeva kely matoa mody a. Mahatonga ajaranao tsy fantray amin'ny banitsy eny iny za fitiavako zany ry meva kely a. Zany ny ara-tsitsainao. Ny zanakao aza raranao amin'ny maso azy. Sady tsy mikyatsaka n'izay anadalany meva koa reny tovolahy iny fa fifanampiana amin'ny fianarana ny ataony. Lasa manaraka amboky ny teninao fotsiny mba hankahala azy satria manao didy jadony ianao. Tsy ilaiko aloha ry meva mitakosokosona zany. Raha no mitapaka zay teniko zay fofahenjany. Ary atory aloha e. Sady tsy malaza sakafo tsony aho fa tena dizina tantela. Rikozy. Firy azo an'izao fa ohatry ny varina niresaka tamin'ny mpiara-miasa fotsiny ato. Amin'ny 5 sy 5 sady. Misy afatra avy any amin'ny Josefa be sy Ramody ato anaty telefonina ato zany. Efenekatsony zalahy. Tsy mety mifampiantso fa sao dia izy araka ka tsy milamina bro. Tena mila mandeha malaky azy zany io. Fotoana firavany meva sy le tsy manjary ny tsara zao. Anio alary le tambany vodilatsy taitsy vary maininy vody any amin'ny varotsy ny fody. Mieritreritra mantsy alahy fa tsy arako ny tetika atao milamy zanako. Tsy mitsitsy an'izy ihany koa reo ekipako reo. Tonga aso eto amin'ny toerana fiandrasako amin'ny meva fa raso. Aleo tao mikisaka lavitra ny fiara sady manome toromarika ao ny zalahy. Zay. Somary tratrariva ihany tsika androany ry meva. Azo lazaina fa sarotra aloha ny fianarana satria arakaraka ny karana kilasy no mahamafy azy. Zay aloha e. Nefa tsy maintsy mikiry ange vao tafity e. Ianao aza hita fa maharaka tsara ny fampianarana omeny mpampianatra. Tsy misy very ny fanazavanao omen'izy ireo na mora na sarotra. Haintiavina miatrika ny rafitra LMD. Misaotra e. Zay angamba alory tiavana fa mandra-piona fa za io so mbola irahan'ny dadaka telefona any amin'ny faranay. Eny ary, zay fa velomy meva. Reny any zareo. Iny fa ny sara-dalàna. Reo mijoro ireo izy roa lahy. Aleo ny defasana SMS hoe. Arao midina. Zay. Sokolovoko avy eto amin'ny takotakona amin'izay za misy rehetra. Manomboka mahazo toerana mangina le vendran-dahampiara-miana tamin'ny zanako iny. Tsy azoko mihitsy mifihetsika reto bandro roa lahy reto. Nanomboka ananjo midihako zareo ireo raha vao ny sara-dalàna zazo meva. Aleo raha ngamba hodijanona ko raha tsy manana lalana ireo dia hono ratsy. Tena natso lahy reto marina.
Tsy maintsy aro tena miala tsiny kosa zalahy fa napitra ndraiky lisan'izany hitabo fiko ty meko avy hatrany raha vao mandalo soareo isa roa telo zany tsipako mbala zany mazo ny ambavafilay ino ray lehilahy ino koa ny anakay masaka mangazo maina raha koto ay ve tokony hinana amin'izay ngamitsika refona tanteraka zaniko tamaraina raha teo moa tsika tsy nihinam-bary fa dia kafe fotsiny eny fa koa raha mba tena mahatsiaro nonako ka karakara ho aingana ary fa izao aloha ka alao etsy ambody azo etsy fa eo malomalo koko tsapako tena mahavalaka mihitsy zany danika andro be zany raha matotia voniny tiranga fa manasatana dia andao amin'izay mba eto azafady telefona mitsatoka ampanao io fa feno izay efa ela ihany izay nahatongavantsika izay nefa tsy nesoroko teo mihitsy andasy tokoa raha matoty ohatray ary ny antso tatony tiaviny reo zao misy afatra maromaro avy amin'nyty telefony tiako dia niezaka ny telefona izy a nanomboka hatramin'ny maraina orasoa mahagaga nge zo antso todoria ataony ty zanako ty zao tsy mety anerangaty io fandanino amin'ny batery amin'ny hirahira sy ny radio anao io zao ny telefona maty nefa misy vaovao maika ao ampiteny tiavina angamba ilaina raha matotiny mandefa radio mandeha vao matetika niny nisy ampianan'ny mpianatra eny akatso eny indrindra fa ny fitokoana nataon'ny mpandraraha ony ny mpampianatra ny mpianatra amin'ny fitakina amin'ity tamikaraha sy vatsy mpianarana anga zay limbaovao ry matoty limpivoarana raha isy mahalako aloha io telefona io fa maneno ane zany izy zany mino fa tiavina indray zao zay andraso are allo ay tiavina ahoana salama ve lahy salama ary dada manaonareo any salama tsy maninona zay atyka fa inona vaovao sy maresaka fa to niantsoantso foana la tatoato misy zavatra maika anga sa lansady ny vatsy ry tiavina tsy momba ny vatsy ny atsoko manahirana ny fandrimpahalemana ty ry dada manao ny asa ratsy ny jola manodidina anakatso amin'izay manao andihany zareo rehefa maizimaizina ny andro mba omeo mama azafady fa ty resaka tsy lahasara ve ny afatra nalefako tany meo fa to tsy namaly izy sady tsy niala teo amin'ny toerana fiampandrasanay tonga alofoana matsy izy satria atieriny tazany amin'ny fiara matetika mahagahagazoko sa ve mbola mety taraiky any aloha ranga ho any fa hotoizako ihany nandalako fa tsy meva ve efa mipetraka eo ambody azo tsapako fa mafy zao ady atriako zao misafotofoto ndre fipianako ankehitriny fantatra manimba zavatra maro ny fitiavam-boninahitra ny fitiavam-bola diso tafahoatra tsy maintsy ho tapahana ny fifandraisana izy tiavina zay finamanana tsy nasy ny hevitra ambadika na dia ray asa tsy hainy fianarana zao raha ho vitatra amin'ny farany fa dia manarama olona mihitsy dada manaramaso anay tsy isango ireo mpikara manatindreo fa dia amono antiavina avy an-tranitra mbola mahita nay fampitakosina oay ty tamin'ity tiavina fa tokony ho lazaina azy ny resaka manao meva salama fa misaotra ary hafahafa zao fetsika hitako meva zao tsy miramirana tahaka ny mahazatra mezaka mampisoendrika falifaly hatrany izy amin'ny tontolo painany na dia hoe ao anaty io lalaza fa androany kosa maroka sy manjombo na fijeriko azy aleo ranga notaniana ary ohatrany manginjina ngenao zany androany tsy tahaky ny isan'andro manana olana angasa sako tiafatra any amaly an'izany fantany ny tiaviny zany manahirana loatra ny didijato nataony tata rehefa izay ny azy dia izay fa tsy mba misangisangy amin'ny fiteniny izy mba miangatra ianao ry fiainana malahelo amin'ny lasa aminao ry namana fa misy inona ary meva lazao fa azavariana miseto sy milatsa dranomaso fotsiny tiavina sanganiana ihany ihany ilazany ty fa tsy afa-manoatra fa tratra ny didiko fe lehibe didiko fe lehibe ahoana koa zany ry meva fa tsy azoko
dia aza mitomany aloha fa lazao zay tianao ambary. Ka sarotra amiko ry tiavina ny tenin'izany resaka izany aminao saingy tonga amin'ilay fitenenana manao hoe pazy aty fitiavana ka tsy afenina farangaranga ka tsy maintsy ambara. Mangina aloha meva mamipolona marina tsy ino fa tsy miala aty amintsika dolo no maso ny mpiara-mianatra. Aleo mikisakisaketsy fa ohatra mitsika dolo izy ireo eny ary ao va olazaiko amin'ny Tsipriana ny resaka. Lalina indray zany zavatra mitantarainao izany ry meva. Teny saingy izay moa zava-misy tsy afaka manao ninona izany tsika fa manaiky somary efa azoko saina ihany aloha zao trangany zavatra izao mety hijanona amin'ity fianarany ity ary tiavina. Tanjony dadany tsy ato tosatra amin'ny farany sy mba faniriko eo amin'ny fiainana. Everiko fa fanalahidin'ny fianarana sarotra ety amin'ny anjery manontolo ianao kanjo zao tapaka ankeriny izao ny fifandraisana. Tsy misy azoko atao fa tsy mirary soanao ry neva mba ho vita tsaka ny sy andava ny fianaranao ary aza tapahana tenatena izany fa efa manana paikady hoentina atafitanao nge ny rainao dia misaotra tamin'ny fanampianao hatramin'izay. Miala tsindry tiavina, tsy mahavita manamahavolona takizao azo lazaina fa rehefa mitany ny fotom-pisaina ndraiky no ambaniny ianao nefa dia manam-pahendrena sy manam-pahaizana. Tsy tokony alatsiny amin'izany ry ianao raha misy tsy mety ataon'ny ray aman-dreny iray dia tsy heloko ny zana velively zany ary mangina fahaza mitomany ao fa mitondram-bavaka anao mandrakariva. Maneno izany telefona izany. Neny ity miantso ity. Allo? Allo? Ny zava-mihitsy izay fa aiza anao izao? Aia, ho avy ty oely. Tonga mitsenana endry tiavina. Isarak'endry tsika. Aza manadino. Resary le mosoarako teo amafako ny ranomasoko izao dia ho fantatro mamafanotomany. Tsy hitako koa ny toerana napetrahako azy. Very angamba aleo salomponako amin'ny kasikety sy ny kabizao mitavako. Midira tao anaty fiara kifa hariva. Andry? Fa maninona no misalobona be ohatran'izao ndry? Aza manao ohatran'io akifa mba tovovavy ihany ny tena. Ka mandeha ve ny fianaranao? Ohatran'ny varim-bariana angendry izany. Tsy ireo fa miondrikondrika fotsiny. Sady ohatrany hitako ny tomandry teo. Mbola zao amin'iny moa raha misy olana zany. Tsy arako ny tokony ho izy ho fomba fitaizany dada manana tanjona hafa mihitsy izy angamba. Tsy atotosan'ny fianarako hatramin'ny farany. Ajanoko mihitsy ho fandehanana miakatra ity akanjo ity fa mandreraka. Oe, fa ndry ity ve adaly? Esory eo an-tsaina mihitsy aloha izany hoe tsy hianatra izany. Tsy misy ray aman-dreny manolo-bato mafana ny zanany izany ry meva. Lazao amin'iny marary fa eto mandrakariva. Mba ela loatra ny sakafo izany ry neny vao masaka ka ho tara fidirana marina taraika hatramin'ny meva fa tsy za ihany moa izany. Ka tsy tratrako rery kosa ny erandriny. Vonjeko avokoa ny fipasohana ny fitafianareo mianaka, ny famanana ny rano atao dite, manko ny fotsiny moa izany ny fikarakarana ny sakafo isan'andro. Mba ampio ary meva hitaona an'ireto sakafo reto Tsy marevy mevy, miantso anao ngeneny. Ho avy. Olo meva. Mbola nanao zavatra fotsiny afa tsy mamono sofina akory. Fa ahoana izao ry meva? Tena tovovavy mitavozavosiny ry ity Nalatsaka nefa laoka efa kely io. Tsy mba namana mihitsy ianao ity ka. Dia inandray izany izao ny atao laoka fa samy mihinana ny variny amin'izao eto tsika izany. Mino fa manana olana ianao ry meva. Tena mila miresaka aminay mivady ianao fa tsy milamin-tsaina mihitsy. Aiza ve ka ny zavatra saina ataonao tsy vita araka ny tokony izy akory? Entony resakareo mananiry an'izany hatramin'izay ela saingy androany moa izany vao misy ato amin'ity tokantrano ity. Ka zao
nanara-maso ny fiainanao ary meva tatoato tsapako fa tena tsy milamitsaina mihitsy ianao io hoe misy zavatra manahirana anao. Olona natao trano ve zany sa hoe any ambadika any ka lazao aminay roa fa akaiky ny fonao indrindra zay. Marina zany teny lasainao zany kanefa te antany aho hoe iza ny fototra izao. Aoka maly zany fanontaniana zany ianao ry dada dinio sainy fa olon-dehibe. Tsy mahayaka mantatra ary meva tsy mahazava amiko zany zavatra maranao zany fa hazavao tsara mihitsy aloha. Inona ny tena tongavana? Ao fa ovatamiko ka tonga lany tsara ry sofinao vokatry ny fitiavam-boninahitra sy vola tafahoatra no anton'izany. Tsy voatsa ny zosy ny safitiko satria tanjoko tsy ho tratrako noho ny fitondrana tsy ampiheverana ataonareo amiko. Aza naovana resaka mitokondona ary meva ny voto atony avy hatrany ambara fa mandeha dia mandeha ny fotoana e za maika. Tsy mety ny tsy famelanareo ahiara-hianatra amin'ny olona mahay sady endre. Za milaza aminao fa vitsy ny olona tahaka ny tiavina raha eny amin'ny oniversite. Nanampapetsaka izy tamin'ny fianarana nefa dia tsy mety reny fihetsika nasehonareo tamin'ireny. Noho izany dia ajanoko ty fianarana ty fa tsy tianareo vita. Manambady azy mihitsy saingy zao aza mana tena zavatra ty aminay fa tsy omeko natapa-panjaitra ray aza. Teniko zay ny andeha zay lasa niveriko fa mba resaka misy dikana izy tsy fotony sy mandreraka azy. Mihoatra no ireny olona kely anakireny ve raha matota amin'ity fikisinany tiako. Hatram'izao ianao tsy vita fiomanana any mba ataovy malakilaky ka miandro ny fahavononanao ange sisy. Aza mahamaiko oatra ny boka nambady ohatran'izao ianao rangaty. Ka aingana re. Mariny tsara aloha sao dia misy zavatra tavela dia mbola atao tranoko. Ianao io mantsy taitaitra ihany ka ny lavitra ny vao menomenony io indray. Otry ary tsy ary tokoa ny portefeuille-ko. Mba eto atingerin'olo ny portefeuille-ko fa tsy tafiditra ato tsara ihany ianao nampatsy saiky na nahirana rehefa tany an-dalana tany vao fantatra fa tsy voatondrako. Ka efa haiko tsy enjera nge ny fombanao randriny. Ary somary mavesabesatra reto entany reto. Mba pio zay rory meva. Betsaka ny entanaentanay. Arotro amin'ny tapa-bolana eo zany ny fialan-tsasatra eny Antsirabe any. Mety anorom-ponena nany amin'ireny vohitry vakina karatra ny kosa angamonareo reto ka. Jereo ary reto eto ambe entinareo. Ka andeha zay meva fa dia akinina aminao ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso ny tanana eto tsy voatery hoe ianao avokoa aloha no anao ny asa fa mba manampy elo baotsy me sady matory ato amin'ny alina koa izy dia metsora hoe misy zavatra manahirany. Marina izay teny rainao zay dia veloma vetivety ny zanaka fafin'ny dada sy neny etsy aloha atao biso kely ndre. Veloma ary zay dia tsara ndrefa tsy hely zay roa. Tsara mandroso tsara miverina ary tandre matinoina ny voandalana be voankazo vokatra vita amin'ny ronono izay ao Antsirabe ao. Ao fa hitondrany neny be dia be zany tsara madama raha fatarina dia nyzao hoe aizavy ny toerana rehetra ohatry tsy dia anany mivantanao amin'ilay hotely anakireo tsika rehefa tonga any dia raha pitsy ohatra hoe mitsidika nandrano mafana sy andray kiba. Aleo tsika mba mandalo any Atritriva tsika mantsy zao efa mba ho any andray kiba ihany. Tsy mifanalavitra firy mantsy ireo toeran'ireo. Sa mba efa tany any tsika roa fa dia mitona lasa kosa zaiko. Fa moramora ihany ianao randrina. Kamiona io nefa misy fiolahany. Hitako anao zay amin'ny liko ny tena dia ohatra ny fiolahana misy fiara ray lehibe manaraka eo akaiky le camion ndalana ny famita antsara sady misy rano ampakeo zany. Ka manahoana momba fahasalamana izy ireo dokotera? Tsy misy ahina ve ny toe-pahasalamana sa manahoana? Meva le niarany anatra taminay ity ny akatso ty. Izy ve ny fijeriko le hoe tiniako tsara. Raha hitana tandra roa ambony sy ambany eo amin'ny andriny dia tsy salasalana fa izy tokoa. Reo tokoa le tandra. Miasa loloatra amin'ny fahavoazana tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahazo an-dada sy neny ary ve manofy afa miresaka amiko indray tiavina mpiara-nihira tamin'ny fianarana tany amin'ny oniversite taloha. Dokotera miandraikitra ny fitsaboana indray mandreniko izao. Rakotomanana mevasoa ianao zany nitsarakarany rakotomanana Randrina sy Razafindranoro Kristina. Ihany tompoko. Sy voan'ny lozam-piarako ty tany ambony Malosomaly. Zany hoe lasa voangana teo ireo olona tompona andraikitra anaty tazy.
afaka nyresaka tsara mantsy raha matora zafin-dranorona dia hoe teo aza ny vonana azo azy ka afaka nanome ny adresy mombamombanao. Tsy hita ny sakosaray nefa any ny vola raha ny filazany ireny mpianakaviana io. Iany dokotera, tena tsy androko izay nahatongavako taty. Ny vola izany efa very fa nanahoana marina ny toe-pahasalaman'izy ireo. Ny vaovao mahafaly ambara aminao aloha dia tsy misy ahina ny fahasalamany e. Ay kosa. Naratra fotsiny tongotra viandreninao. Tsy manahirana reny fitsaboana azy e. Ny rainao kosa tena nisy fahavoazana goavana ny ranjony. Izany hoe vaky ny taolana noho ny dona mahery ny atra taminy. Arak'izany dia tsy maintsy maharitraritra ny fitsaboana azy ary asaky le maina mandra-pahafatana izy. Tena mafy izao kapoka ataon'Andriamanitra ho anay izao. Andray, tojony mangidy Stella. Tsy hita intsony izao izay mba hiafaranay. Indray mpamela ny ankohonana manatakaitra mandramaty. Levona tao anatin'ny fotoana foy ny fiarana oriana tao anatin'ny taona maro be. Ny vola rehetra najafina vetivety. Tavalatsaka tany anatin'ny rendrano ka navalavala ny trano. Ry izay le ny ranomaso e. Tsy mahavitinina koa ny fandatsahano ranomaso. Fiainana daholo izany. Sady izao nge tsy misy mampatahotra koa ny fahasalaman'izy ireo. Izay aso ny fiainanareo sy ny fikarakarana amin'ny fitsaboana heveriny e. Andao fa hanao ny fanaraha-maso azy azo. Mama, faly aho mahita anao velona tsy maty vao manaina ary mama. Tsy nampianaina ho velona intsony nareo raha ny vaovao nandeha tamin'ny ianao manjery. Arabaina ireny erendozy e. Zanako marina, misaotra anaka. Isorana an'Andriamanitra noho ny fiarovana nataony. Ankasitrahana izy noho ny fitahiny. Andao aloha hijery ny fivoaran'ny fahasalaman'ny randriana ndraiky. Mila fitsaboana mafimafy mantsy izy. Manahona ianao dada malalako. Arabaina aloha ianao fa velona tra-pamonjena tsy maty foa manaina e. Misaotra meva-keliko. Hery lehibe ho azo fahitako anao zao e. Tsy azo resahana maharitra izy fa mbola reraka loatra. Ilozako aloha nareo e. Mety so ihany raha hoe misy ilaina. Roa nareo reo ka mahaiza ny fandrindra. Zala, mba ataovy araky ny tokony ho izy ny sakafon'ireo kisoa reo dia tokony ampifandanjana tsara ny abetsahan'ny apombo, ny katsaka, ny mangaso sy ny sisa. Dia mba raha ho atsaka ny sy andava ny torohevitra nomen'ny mpampiofana. Sao mantsy idiran'ny fahatyantoko ka ataony tiavina mahamaheto sika. Efa misehatra ny famahanana kisoa miaraka amin'ny zareo ato arakoto Ay ve. Aza mipaiko amin'ny fotsiny ianao fa apio ny pitery. Tsy maharaka izy evatany efa mipakaronono zao efa ho azy. Manahirana mihitsy ny mandeha amin'ity lalana ity ka. Tsy lavitra loatra amin'ireny voatra kanefa dia mampitondra faisana ny tonga. Mampametra-panontaniana izao faharatsian-dalana izao hoe aiza ny fandraisana ndraiky ty mpitondra fanjakana sy ny fokon'olona. Eny e, na izany aza aloha azo lazaina fa vetivety ihany dia tonga. Io manangasangy io ny tanina latsan'ny tavonika. Ny ova tanteraka izany endriky ny tanàna izany saika voavolo vary sy katsaka avokoa ny toerana manodidina. Filipina kisoa, omby vavy be rono ary ako amam-borona le tompovoan'ny toeram-ponenan'ny dada sy mama. No avozina maty ivelany kosa le trano rotsopeta-kely taroa. Misy moto anie raha koa tao ambavahady eo izany e. Jereo izay fa midy avy aty anatiny io. Tiany fa misy olona. Mba matavy ihany koa izany mpiandry vavadiny dady izany. Jereo izany kibony raha tsy mitosatosaka be. Mitarihany indray malandy malefaka. Aleo arabaiko fa variana mamaroparitra olona eto fotsiny izy izany. Salama tompoko. Mba avao ny vavady fa zanaka rakoto sy rasoa ihany aty e. Azafady indrindra. Ho avy e. Rakoto daldalahy ihany tiritiavina. Ela tsy ny eo ny tsika ka tsy fantatry latsony azy zany
Zany very dady andray fa izy andray ary am'lay ka niova be anao zany nanjarina azo iny lasa tanora tsy tony nahitako anao fara nyendrika mambika ity iverana kehitriny de tena mampimiady ty zanako ty ka mandrosoa lahy ty fa lany fotoana amin'ny resaka eto ambavady fotsiny tsika sady zao efa ty ahitany lahy mafy mihitsy ny reniny lahy andao ary rasoa avy anao aty fa manambahina any atsika e de asa evitizan-dralahy aloha ny asa manjara fa avy aingany ianao e ka ahoana misotra tsara ve fampidonana fiompiana sy ny fambolena ato dada atao kosa fa nampisondrotra amin'ny faripainanareo ny fananganantsika nio asa mahaleo-teny io tena misaotra anaka ianao ny tena nampisandratra ny fiainanay io fa tonga ny renilahy rasoa jereo fa lasa pata be ty zanakitsika ty salama tsara ve anaka ela tsy mifankahitana amin'ny vatantsika ka inona hono ny vaovao hatramin'izay tsy niona an'izay eny e za aloha salama ny vaovao indray ho vataniko avy hatrany ny resaka boribory ny tany ary misy fotoanany avy ny zava-drehetra eny tsy zany le izy mivady fa zao tratra ny lozam-pifamovozana le olona nanambany ataloha tany an-taninarivo iny tsy ampy vola entin'ny tsambo izy ireo ka tokony ho ampindra nisorana an'Andriamanitra aloha fa tsy nisy nainana fo fa ny mampalahelo very dolo inge volany zareo nitsabona atao amin'ny hôpitaly ao Tsirabe izy ratsy zany anaka so fa tsy nisy maty fa mbola ny alana nenina na teo aza mivava ratsy nataon'izany ray mpianakaviany zany eny e sapio izy fa nysoa atao le venam-bola ary tiavina zany indrindra io zanananao soanao io jerena fa ny eloko ny rainy sy ny reniny tsy eloko ny zanany velively ary tsarovy anaka fa tsika tsy mamamaly ratsy ny ratsy zany azafady raha mandray fitenena anahy voalohateny zany ny fakasitrahana ny dokotera an-tsabo anareo mivady isaorana be dia be izy fa nanao ny aintso zavatra tamin'izany satria akoatra ny fitsaboana dia mbola nanampy tamin'ny lafo vola ihany koa ny vidin'ny fanafody tena lafo vido an-dada Andriamanitra ny amaly ny zo vitanao taminay fa zahay tsy ahonitra n'izany manaraka n'izany aleo atao ny fampahafantarana io dokotera nandray an-tanana anareo io ry dada sy mama no tiavina mpiara-nianatra tao amin'ny faculté de médecine tany Ankatso izy le tovolanan-kalainy dada fatratra raha tsy hivina ny tantara tambany vody mahavilamba ny akatra andrenivohitra izy ka niverinareo tsy maininenina ny fanohitra amin'izany nefa ny zavana izy fa mpianatra sangany tamin'ireo mpiara-mianatra tonga olona ambony izy zao akehitriny tokoa ry zareo vao mahatsapatena fa tena misy vokany avokoa ny zava-drehetra atao fona amin'ny lelam-paladia aminao ary meva tsy mba nananja ny safidinao fa mahatikarena mamboninahitra loatra anika namotika tanteraka anao avinao manaraka an'izany tena menatra anao ary dokotera tiavina tsy naposika hoe ivadibadika ohatry ny kodiara sarety ny fiainany ao lelafiko ny faladianao tena tsy mendrika nitsabonao saza amin'ny maty ataoko fa todiny ratsy nataoko zao tsy fananako tongotra mandizo tsony tojo mipatsa ray tsy mivavady manenina mafy tamin'ny ratsy vitako ka leo loha mba hiteny tsy hareny tsy akasitaka anao dokotera tamin'ny nataonao tanteraka soma tsara ny fianiananao satria ny olona nankahalanao aza navotanao tena misaotra indrindra re ary mamela hatrano ny fahadisoana nataonay mba hangataka kely teny ahy voalohany indrindra aloha mahatsara vehivanana ny fity mifamaly ka dia misaotra ranareo ihany koa ny amin'ny fankasitrahana nataonareo ianao ny isorana dokotera faharoa manarakaraka izay mirary fahasalamana feno andrandrina izay mbola manaraka fitsaboana ary fahatelo afatra ho an'ny manam-panahy zao tany ny fahamarinana oka mba handalan'ny rariny sy nitsiny fa misy todiny avy ny nataoko na tsara io na ratsy raha mbono mitapaka ny fofa enjana manaraka izay mampalahelo meva amin'ity fianarana tsy vita hatramin'ny farany ity noho izany dia anampy azy amin'ny fanohizana amin'ny fianarany raha izy koa tahaka ny anabavika izy na teo aza ny fankahalana nataonao tamiko andray matorandrina fa ny fomba tsy merika natao dia ozy aho hoe tsy heliko ny zanany zany akoatran'izany
mahafaly ihany manasa anareo anatrisa ny raha-panambadiako sy ny fitiavana amin'ny sabotsy 4 Desambra ho avy zao. Tena olona matahotra n'Andriamanitra tokoa ianao dokotera. Tsisy azona lazaina fa tsy ny fisaorana mitafotafo anao e. Tena marina izay. De mahoriana tokantrano soa e. Norenesinao teo ary ilay tantara nosoratany Dina. Nampitondraina ny lohateny hoe tsy eloko ny zanany. Nolalaoviny José François Norakoto, Vanso Nomeva, Sinèse Norandrina, Niravo Norasoa, Faly Otiavana, ary ony miajany rino no Ranoro. Nandray feo tovy razana mamonjy. Nana Totosa Bruno Rakoto Malala.